tena ve ianao indraindray hoe manaraka ny dion'ny Kristy tokoa ve aho na hoe manahoana ny tanjaka ny finoko matsiaro ve ianao fa mila mifandray amin'Andriamanitra bebe kokoa indro arahinao isan-kerinandro eto amin'ny Hope Fire Radio fandaharana manokana mitondra ny lohateny hoe mandehana ampinoana dindinika ara-tsoratra masina fohy nefa aza hompanasy hery iarahantsika miaraka amin'ny pasteur Samuel Lala James ka manasanao ary anaraka izany hatramin'ny farany ry namana sy tapaka ry mpieno malala isany izay manaraka hatrany ity fandarana ity miarabantsika rehetra amin'ny anaran'ny tompony tenako ary dia mirary antsika rehetra mba handray fitahina indray amin'izao fiarah-mianatra ny tenin'Andriamanitra izao. Anio dia nampitondraina ny lohateny hoe Andriamanitra mpandahatra ny afatra nomen'ny tompo antsika. Inona re ny tian'Andriamanitra ambara amintsika indray ny amin'izany? Andeha hiara hivavaka isika. Ry Andriamanitra rainay izay any an-danitro, misaotranao hatrany izahay raha mbola manana izao tombontsoa izao dia ny hahafahanay miara-mianatra ny teninao. Taio izany teninao izany mba hitondra fiainam-baovao ho an'ny mpiaino rehetra ary aoka ny fahotanay lasa rehetra dia ho voadio ny rasonao Jesosy Kristy tomponay eo. Satria tonononay sy angatahanay amin'ny anaranao izany vavaka izany. Amen. Ry mpiaino malalisany nitoko sy andiny ny fototra izay iangan'ny torotenitsika androany dia izay hita ao amin'ny Jeremia toko fa 7:20 ka ny andiny fa 1:20 toko sy andiny izay mino afa itsika tsy enjery ary andiny malaza manao hoe fa izaho mahalala ny hevitra hiheverako anareo Jehova dia hevitra hahatonga fiadanana fa tsy loza mba hanome anareo fanantenana ny amin'ny farany. Mahafinaritra loatra izany fanambarany ten'Andriamanitra izany hoe Jehova Tompo ilay Andriamanitra pahary izao rehetra izao, ilay Andriamanitra manana ny fahalalana rehetra, manana ny fahaizana rehetra, manana ny fahendrena rehetra, manerana izao rehetra izao dia manana planina izay hiheverany antsika tsirairay avy. Ary io planina izay ataon'Andriamanitra io na dia mety mandalo fitsapana mamay aza isika na misy toe-javatra sarotra izay andalovantsika aza izay toa mampamoy fo dia hoy izy eto hoe planina hitondra fiadanana fa tsy loza. Planina hitondra fahasambarana ho antsika. Eny planina izay nokendren'Andriamanitra hitondra fiainana mandrakizay ho antsika izany. Andeha haka-lesona amin'ny toe-javatra anankiray izay vao nitranga tsy ela isika dia ny amin'ilay fiaramanidina Boeing 787 an'ny kompania Air Indiana izay nianjera ary nisy mpandeha 270 tao anatiny dia nahagaga fa olona anankiray tamin'ireo mpandeha ireo no velona. Mampametram-panontaniana izany hoe fa dia taiza ianao Andriamanitra fa io olona tokana io ve no tsara indrindra no izy no hany sisa velona? Nahoana no navelanao hitranga izao toe-javatra izao ry Andriamanitra? Eny ry mpiaino malalisa ny toe-javatra tahaka izany koa no mitranga eo amin'ny fiainantsika. Mety misy fahafatesany ny havana na ny zanaka na ny ray aman-dreny, mpiray tampo dia mampametram-panontaniana hoe fa nahoana Andriamanitra no avelanao hitranga izany? Fa dia ahoana loatra no toa misompatra
ny herin'ny ratsy, mandripaka, mamono, mandavo ny olona akaiky ny fonay. Eny ry ava-malalisany ny lesona nitsoahana tamin'ity mpandeha tao anatin'ity roplanina ny anjery ity dia misy karazany efatra. Nisy olona efatra na fianakaviana efatra izay nanana toe-javatra samy manana ny maha izy azy. Voalohany ny amin'ilay olona teratany anglisy izay hany sisa velona ary izy mbola afaka nitsangana, mbola afaka nandositra n'ilay roplanina izay nirehatra. Dia hoy isika hoe fa ahoana? Izy ve ny tsara indrindra? Ny ten'Andriamanitra no andeha ovaka itsika, hanampy antsika hahatakatra ny sitrapon'Andriamanitra. Ao amin'ny fitomanina 7:22 dia hoy ny voalaza ny teny amin'ny anaran'ny Tompo: ny famotrampon'i Jehovah ny tsy nahalany dritrantsika, fa tsy mitsahatra ny fiantrany. Vaovao isa-maraina izany, lehibe ny fahamarinanao. Eny ry ava-malalisany, matoa mbola velonaina tahaka an'izao sika, matoa iny olona anankiray iny mbola velonaina, dia noho ny famotrampon'i Jehovah, noho ny fitiavany tsy talany, ary izany fitiavan'Andriamanitra izany dia havaoziny isan'andro, isa-maraina hozy. Move mba mahatsiaro an'izany ianao raha mbola omen'Andriamanitra tombonandro fahavelomana, mitombo taona isa-taona dia mitombo foana ny taona havelomanao, ary move mba resy lahatra ianao fa ny famotrampon'i Jehovah no mbola mahavelonaina anao. Araka ny voalaza eto hoe ny famotrampon'i Jehovah ny tsy nahalany dritrantsika, ny aretina mamely, ny loza maro samihafa mamely, alefan'ilay ratsy, alefan'ny Satana, kanefa dia sakanan'Andriamanitra izy ireny tsy hatra amintsika noho ny famotrampony sy ny fiantrany. Lesona faharoa dia avy amin'io tana toe-javatra nitranga tamin'ny roplanina io, dia ny amin'ilay fianakaviana anankiray izay efa nandamina ny fiainany mba hifindra ho any Angletera, ary dia nanao ny fandaminana rehetra, fangatahana mba azo taratasy fifindrana. Antaonany no ny andrasana ny valiny izany, ary dia tonga izany talohan'io fidaboan'ny roplanina io, fa fifaliana tsisy tahaka izany ny azo menakavy kely nataony veloma tamin'ireo namana sy tapaka, kanjo fotoana fohy taorian'ny ainganona ilay roplanina, nidaboka izany roplanina izany, nanjavona tery lay vetsovetsopony reto fianakaviany reto, lay nofinofy izay efa nandrasana hatrin'ela ka noverina hoe tanteraka ankehitriny no nanjavona tao anatin'ny fotoana fohy. Ahoana hoy ny soratra masina mikasika an'izany toe-javatra izany? Ao amin'ny Isaia 5:15 sy ny 7 izay vakitsika amin'ny anaran'ny Tompo manao hoe: fa ny fihevitry tsy fihevitrareo ho Jehovah, ary ny lalanareo kosa tsy mba lalako ho Jehovah. Fa tahaka ny avy ny lanitra noho ny tany, no avy ny lalako noho ny lalanareo, sy ny fihevitro noho ny fihevitrareo. Ry ava-malalisany, azo atao tsara ny manao planina, azo atao tsara ny manao drafitra eo amin'ny fiainana, fa apetrao amin'Andriamanitra izany. Apetrao amin'Andriamanitra dia aoka izy no ifehy ny ho avintsika.
ka na inona zavatra mitranga dia aoka tsy ampiala ny finoantsika amin'Andriamanitra izany fa io Andriamanitra io dia manana hevitra hafa noho izay heverintsika, ambony noho izay eritreretintsika, lalina noho izay takatry ny saintsika. Apetrao eo am-pelatanan'Andriamanitra izany. Izany ingeny voalaza ao amin'ny lazain'ny Petera na koa ao amin'ny Salamo 5:20 ka 2:20 izay manao hoe ary apetrao aminy ny fanahinareo rehetra fa izy no miay anareo. Misy lesona fahatelo ndraiky io izay ho raisitsika avy amin'ity toe-javatra ity dia ny amin'ireo amin'ilay toe-javatra anankiray izay nahatalanjona ihany koa fa nisy vehivavy anankiray izay nikasa handeha tamin'io fiaramanidina io. Izy indray izany dia taty ivelany izy nitavela satria diso fanantenana fantatra izy noho n'ilay fahatarana. Tsy tratrany izany ny fiaingan'ny ropilanina. Efa tonga teo ambaravarana mihitsy niangavy tamin'ireo tompon'andraikitra mba avelao re aho hiditra. Efa vita ny enregistrement zany. Andreo mpandeha rehetra arehanao tara dia efa nikatona ny varavaran'ny ropilanina, efa tsisy azo atao intsony dia mba niangavy ihany ity vehivavy ity hoe avelao re aho mba hiditra. Tsisy hevitra hoy ny mpikarakara dia nalahelo fatratra, latsa-dranomaso dia nahatsiaro diso fanantenana mihitsy teo amin'izany fahatarana izany. Ganjo fotoana fotaoriana io reny vaovao fa nianjera ilay ropilanina. Teo izy vao nahatalanjona sy gaga hoe Andriamanitra, hay misy antony nahatonga izao fahatarana izao, fa mbola tianao aho ho velona, mbola misy fikasanao ny amin'ny fiainao. Ry hava malala isany. Ahoana hoy ny tenin'Andriamanitra amin'ny Romana 9:20 ary fantatsika fa ny zavatra rehetra dia miara-miasa hahasoa izay tian'Andriamanitra dia izay voantso araka ny fikasany raha teo. Apetrako ny fanontaniana hoe mba azonao ve izany fanambarana izany fa Andriamanitra dia mandamina ny zavatra rehetra mba hahasoa antsika raha tian'Andriamanitra izy. Tia azy ve ianao? Mba manokana ny fonao an'Andriamanitra ve ianao? Mba mifady ny ratsy ve ianao satria izany ny tena tian'Andriamanitra? Fa ny zavatra rehetra dia ampiasain'Andriamanitra hahasoa ny fiainantsika. Eny ry hava-malalisany indraindray dia tsy voatery ho eny avokoa ny zavatra tadiavintsika. Ny valiny teny tsia amin'ny fangatantsika dia ho fantatsika indray andro any raha mbola mitahiry ny finoantsika an'Andriamanitra isika fa nokendreny hahasoantsika io vali teny tsia io. Azo lazaina koa fa ny tsy fahombiazantsika na hoe ny fahalavontsika eo amin'ny fiainana na ny faharesentsika dia amboarin'Andriamanitra ho fitahiana antsika izany. Tsarotia angamba ny tantaran'i Josefa izay nankalainy rahalahiny dia namidy ny rahalahiny lasa andevo. Ilay tovolahy kely nanana fiainana ny lamina tao amin'ny tokantranon'ny ray aman-dreniny dia nateo azy izany rehetrarehetra izany. Tsy mba niala tamin'Andriamanitra Josefa. Natany ampigadrana azy izy dia nijoro mahatoky tamin'Andriamanitra. Ao amin'ny Genesis 15:20 dia izao ny voalaza ny fiaina ny tenin'Andriamanitra.
ianareo no ny saina anisy ratsy ahy fa Andriamanitra kosa ny saina izany ho soa mba hahatonga izany ho tahaka ny amin'izao andro anio izao hamelona olona betsaka. Tsarotsika tsara fa ireo rahalahy izay nivarotra azy lasa andevo Josefo kanefa dia tamin'io fahatokiny sy toetrany madio sy marina io dia lasa prime ministre tany Egipta i Josefo. Ary rehefa lasa prime ministre izy dia nanjary loharanom-pitahiana ho an'ny fianakaviany, ny ankohonany, ny mpiray tanindrazana taminy araka ny fanambarana ito hoe ianareo no ny saina anisy ratsy ahy. Kanefa kosa Andriamanitra dia namadika an'izany ho soa ka nahatonga an'izao toe-javatra hitanareo zao fa isika rehetra dia samy nandray fitahiana avokoa hamelona olona betsaka no anton'izao toe-javatra izao. Ry hava malalisany mety misy toe-javatra tahaka an'izany eo amin'ny fiainantsika. Aza kivy, aza mamoy fo, aoka tsy andao an'Andriamanitra fa ny fahatokitsika dia tsy avelan'Andriamanitra ho verimaina, tsy ho diny tsy hitany akory fa Andriamanitra dia mamadika an'izany ho fitahiana ho anao sy ho an'ny ankohonanao raha mitoetra ho mahatoky amin'ny hatramin'ny farany ianao. Lesona farany izay rotsoantsika dia ny amin'ireto olona maro be izay samy manana ny fikasany, samy manana ny toetrany avy, samy manana ny programany teo amin'ny fiainana kanefa dia maty tao anatin'ny 2 minitra. Eny ry hava malalisany tsy hoe raha mbola velona isika dia isika ny tsara indrindra akory. Ahoana ny voalaza ao amin'ny Lioka 7:12 ka hatramin'ny 15. Andenge ho vaketsika ty zavatra noresahan Jesosy ty. Tamin'izany andro zany dia nisy ny sasany teo izay nanambara tamin'i Jesosy ny nanjoro eo Galiliana izay noharoharoan'ny Pilato tamin'ny fanatiny ny rano. Fa Jesosy namaly azy hoe everinareo fa ireny Galiliana ireny ny mpanota mihoatra noho ny Galiliana rehetra satria niaran'izany zavatra zany tsia ho iaho aminareo. Fa raha tsy mibebaka ianareo rehetra dia ho ringana toy izany koa. Ary ireny 710 ireny izay nianjeran'ny tilikambo tao Siloama koa ka maty. Everinareo va fa mpanota mihoatra noho ny olona rehetra izay monina ao Jerusalema izy ireny? Tsia ho iaho aminareo. Fa raha tsy mibebaka ianareo rehetra dia ho ringana tahaka izany koa. Eny ry hava malalisany tsy isika akory no tsara indrindra na isika no mendrika indrindra fa noho ny famindrampon'Andriamanitra, noho ny fahasoavany sy talandy izay mbola mikendry antsika rehetra mba ho tonga amin'ny fibebahana, mba hanolora antsika ny fontsika aman'Andriamanitra amin'izao toerana misy antsika izao, raha mbola omen'Andriamanitra tombonandro fahavelomana itsika dia hatolory an Jesosy ny fonao, omeo an'Andriamanitra ny sitraponao, ataovy izay tsara indrindra eo amin'ny fiainanao ho fanomeza amboninahitra an'Andriamanitra. Raha ny paon'ny fahafatesana i Lazarosy ka tonga ny angavy azy ireo fianakavian'i Lazarosy, ny anabaviny Maria sy ry Marta sy ireo havany rehetra dia namaly Jesosy rehefa hoe maty Lazarosy amin'ny Jaona 1:14 dia hoy ny valiny tenin'i Jesosy hoe ary rehefa reny Jesosy zany dia hoy izy tsy ho fahafatesana no anton'izany rehetra zany fa ny ampisehoana ny voninahitr'Andriamanitra mba hankalazana ny zanak'Andriamanitra. Ry hava malalisany ny zavatra rehetra mitranga eo amin'ny fiainantsika na soa na ratsy dia kendren'Andriamanitra mba ho fitahiana antsika ireny ary mba hahatonga antsika
hankalaza sy hanome voninahitra azy. Eny ry avo malalisany. Andeha ho fezitsika izao resaka izao. Fa ilay Andriamanitra mpandahatra ny zavatra rehetra. Isika rehetra dia toy ny olona alahatra Andriamanitra. Fantany avokoa ny antsipiriam-piaina antsika. Tsy misy miafina aminy no avy sika rehetra. Ka ny tokony ataontsika dia hoe Andriamanitra, inty aho, raiso hanao ny sitraponao. Ho tain'Andriamanitra anie zany afatra izany. Mitondra famelom-belomana, fampieritreretana, mitondra fiainam-baovao antsika rehetra, ka haneketsika an'ilay Andriamanitra mpandahatra ny zavatra rehetra. Ho tain'Andriamanitra anie izany teniny izany. Amen. Andeha hiara hivavaka isika. Sotranao zay Andriamanitra rebe fitiavanao no ny teninao zay nampatsiaro anay indray androany. Fa ianao ny tompony zavatra rehetra, ianao ny mpandahatra ny zavatra rehetra, ianao ny mpandamina ny zavatra rehetra. Ka na misy aza toe-javatra sarotra zay lalovanay, dia nambaranao teo fa miara-miasa hahasoanay avokoa ireny rehetrareny, ary nataonao hitranga mba ho voninahitry ny anaranao. Ampio ny mpiaino rehetra mba tsy hanadino anao, fa hanolotra ny fiainany ho anao isan'andro. Izany vavaka izany dia angatahana isotonona amin'ny anaranao Jesosy. Amen. Dia misaotra antsika rehetra indray ry ava malalisany ny amin'ny fotoana izay ny rahantsika niaraka teto. Ny faniriana dia samia tovelonaina tain'Andriamanitra dia mametraka ny mandra-piona sy ny veloma indray. Veloma tompoko. Narahinao teo dinidinika ara-tsoratra masina mitondra ny lohateny hoe mandehana ampinoana. Niarahantsika niaraka tamin'ny pasteur Samuel Lala James.